mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 10 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 2 Jolay amin'ny 9 maraina. Amafisina amin'ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy amin'ny morontsiraka manomboka avy eo Antsiranana ka hatrany Toamasina. Misy alon-drano manodidina eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra. Araka izany dia aherin'ny ranomasina ny mpiandrika amin'ny fahatriny dia tokony hanaraka tsaka ny sadava ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza médisio. Noho ny mafy mivaratra aza ihany koa dia andrivotra saika manerana amin'ny Madagasikara fa ho mafimafy kokoa ny fitsokon'ny rivotra any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy afovoany Atsinanana ary any amin'ny morontsiraka i Sofia sy Boeny. Toy izao raha mivilan'ny toetry ny andro amin'ny morontsiraka Atsinanana. Kapodamo rahatrany Kapest anorana miatoato ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora, ananika hatrany amin'ny 5 km isan'ora mihitsy indraindray. Aherin'ny ranomasina avy mionja 3 ka hatramin'ny 4 metatra. Isy alon-drano antonony avy atsimo Atsinanana. Kapest hatrany Manoro anorana miatoato ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 7 km isan'ora indraindray. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy nionja 2 metatra ka hatramin'ny 2.7 metatra. Isy alon-drano antonony indraindray avy atsimo Atsinanana. Manoro hatrany Taolanaro anorana mahalana ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 7 km isan'ora indraindray rehefa manakaiky amin'ny Taolanaro. Anonja be ny ranomasina avy nionja 2 metatra ka hatramin'ny 2 metatra sasany. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona amin'ny tsitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahery indraindray avy nionja 2 metatra ka hatramin'ny 2.7 metatra. Isy alon-drano madinika avy Atsinanana. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana vitsy ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 17 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy nionja 2 metatra ka hatramin'ny 2 metatra sasany, ahatratra 2 metatra eo anelanelan'ny Cap Sainte-Marie sy Tampolo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ibalika amin'ny masoandro ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Iodina ho avy atsimo na atsimo andrefana kosa ny tolakandro manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora, ananika hatrany amin'ny 10 km isan'ora mihitsy indraindray eo anelanelan'ny Mahajanga hatrany Analalava. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy nionja aotra 9 metatra ka hatramin'ny 2 metatra sasany, motafiakatra 2 metatra indraindray. Analalava hatrany Kapodamba andraona amin'ny tsitokotoko na ibalika be ingavy masoandro. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra manodidina ny Mosibe ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny ankafa ka ho 20 ka hatramin'ny 40 km isan'ora, motafiakatra 10 km isan'ora mihitsy indraindray. Adimy mpanonja ny ranomasina avy nionja ho latsaky ny 2 metatra amin'ny faritra afovoany. Anonja be manodidina eo amin'ny 2.3 metatra ka hatramin'ny 2 metatra any amin'ny faritra hafa.